Ny fifandraisana arak'asa. Ny fifandraisana arak'asa manasanao anaraka izany. Miaraba antsika rehetra indray natratra izao talata fa vita amin'ny folo volana marsa izao. Fombanao Andriamanitra ary ny fiadanany tompony ao aminao sy ny ankohonanao. Dia hiaraka hivavaka isika raha hanomboka izany dinika izany. Andriamanitra ray be fitiavanao, indre ny hafalianay fa mbola tsy diso anjara amin'ity fotoana maminay ity. Misaotranao ny fitantana, ny famondram-po, ny fahasoavanao izay mbola matoy izao anay. Ankehitriny ary raha andinika ny teninao zahay, dia mahatsapa ny tsy fahatanteranay, koa mangataka famelan-keloka sy fanadiovana izahay. Ary ny fanina masina kosa ary ny angatanay mba hitaritarana anay amin'izao dinika fanaovana izao ka hampianatra anay ny sitraponao. Dia mitenena aminay fa vonina iainanao mandrakariva izahay. Naran'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Ny fifandraisana arak'asa tonga ao an-tsaina hatrany ny hoe ny mpiasa sy ny mpampiasa, ny tompo sy ny mpanompo. Andeha aloha ny andininy natao tadina no mba hiverenantsika amin'ny Kolosiana 4 ka ny andininy 9 manao hoe aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamosira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Misaotranao amin'ny fiezahana mantanteraka izay andininy atao tadintsika izany. Fifanarahana, fifandraisana arak'asa. Amin'ny Kolosiana 3 manomboka amin'ny andininy 12 ka hatramin'ny 15, ny 2 ny andeha ho vakitsika mba hitarika antsika ho amin'izany taritarana izany. Manao hoe ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra. Tsy amin'ny fanompoana eo imaso tahaka mipilasitraka amin'ny olona, fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona, satria fantatrareo fa ny tompo no andraisanareo ny lova ho valiny fampanompo ho an'i Kristy tompo ianareo. Ary afa izay manao ny tsy marina dia andray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahan-tavan'olona. Ianareo tompo, ataovy amin'ny mpanomponareo izay marina sy izay mety, satria fantatrareo fa ianareo koa dia mba manana tompo any an-danitra. Mizara roa mazava tsara ny tari-dalana apetraka Paoly eto. Dia ny voalohany dia ilay hoe tari-dalana ho an'ny mpiasa na ny mpanompo. Ary ny faharoa dia torohevitra sy tari-dalana ho an'ny mpampiasa na ny hoe tompo izany. Amin'izao fotoana izao dia hitantsika tsara fa manahirana ny miresaka an'izy io. Tany aloha tany dia ampiasain'ny olona ny resaka momba fanadivozana mba anliana ny torohevitry ny Baiboly. Adio tsara fa noforonina araka ny endrik'Andriamanitra ny olombelona tsiraray avy, izany hoe nohariana mba hanana fahalalahana. Tamin'ny andro Mosesy dia nisy torohevitra izay napetraky Mosesy, norarana lalàna Mosesy mantsy ny tanana Israelita iray ho andevo mandrakizay. Ka dia notendrena, nisy fandaminana mihitsy, hoen'ny taona farafahabetsany fotoana anaovana fanompoana ho fanefana trosa amin'izany fanandivozana izany. Tamin'ny andro testamenta vaovao indray dia tsy maintsy niaina tao amin'ny anatin'ny rafitra napetraky ny lalàna Romanina ny fiangonana, izay nanome lalana ny fananana andevo. Tsy tahaka ny fanandivozana moderna kosa ny lalàna Romanina izay manome zo sy tombotsoa maro ho an'ny andevo, ary azonoana fa ho nanakana ny fandrosoan'ny filazantsara ny fikasana androdana izany fomba fanao izany. Raha ny marina dia izao, tao anatin'ny fiangonana dia tsy tahaka ny tao fanjakan'ny lehibe Romanina kabeny, ny adidy voalohan'ny andevo na ny mpanompo dia mety fa amin'ny tompo. Amin'ny fiangonana zany, ny fanompoana izay tokony atao dia tokony atao an'ny tompo voalohany, ary nomena torolalana ny tompon'izy ireny mba hitondra azy aradrariny. Zao no voalaza
io amin'ny andininy ny faharoa amby roapolo. Hoy izy hoe ianareo mpanompo maneke ny tomponareo. Anjarantsika mpiasa zany mpanompo zay ny ilazany azy ny manaiky ny fandaminana apetraka ny mpampiasa. Atao mpitiavana zany tsy amin'ny fanompona eo imaso manatanteraka ny asa ampitiavana na dia tsy eo imaso ny mpampiasa aza manao an'izany ampitiavana manao zay tena mety indrindra. Dia zao koa ny torohevitra ozy hoe tsy amin'ny fanompona eo imaso tahaka ny mpila sitraka aman'olona. Tsy hoe akory hitady valina fitady avana sitraka nanaovanao le asa fa ataonao zany amin'ny fitiavana, ataonao zany amin'ny fahatsoram-po, ataonao zany amin'ny fantahorana ny tompo. Ary dia lazain'ny Paoly fa na inona ilay nataonareo dia ataovy amin'ny fo izany. Raha izany toe-tsain'ny mpiasa rehetra. Anahoana ny fandrosoan'ny miasa? Anahoana ny fandrosoan'ny orinasa anankiray raha toa ka samy manao an'izany, tsy manao an'izany amin'ny fo? Ozy hoe tahaka ny hohanin'ny tompo. Zany ny toe-tsaina tokony ananan'ny mpiasa amin'izao fotoana izao. Tsy hoe mila sitraka aman'olona fa manao an'izany ho an'ny tompo, satria ny tompo no manome ny lova ho valiny. Satria lazain'ny ten'Andriamanitra fa mpanompo n'Andriamanitra ianareo. Ary zay no torolalana zay nomeny Paoly ho an'ny Filemona tamin'ny tondranany Onesimosy ho toy ny tsy ho toy ny andevony intsony fa ho toy ny rahalahy. Zany hoe mahafinaritra zany fifampitondrana satria na ny mpampiasa na ny mpiasa dia raisiny ho toy ny mpanompo n'Andriamanitra daholo. Dia zay koa ny taridalana omena ny mpampiasa eto. Ozy hoe ianareo tompo, ianareo mpampiasa. Ataovy amin'ny mpanomponareo izay marina sy izay mety. Aoka zany tsy mpampiasa mpanambaka mpiasa. Aoka tsy mpampiasa mpanjakazaka amin'ny mpiasa, mpanao loza be amin'ny mpiasa, fa kosa mpampiasa izay manao ny marina sy izay mety. Satria hoy izy hoe satria fantatrareo fa ianareo koa mba manana tompo any an-danitra. Tokony ho tsapa zany izay toe-javatra izay tokony fantatsika izany taridalana izany. Re mpiara-midinika namana, malahirana ndray na dia tsy tiantsika aza zany taridalana zany, ndraindray ny mpanompo iza koa ny anaiky an'izany, na ny tompo iza koa ny anao an'izany, na tsy tiantsika ny sasany amin'ny tontolo-kevitra sy ny nandraotana ny Baiboly, dia anjarantsika ny manaiky ny fahefana izay nandalan-teny izany. Raha toa manka tsy manaiky an'izany tsika dia mametraka ny tenantsika sy ny kolotsaintsika ho ambony ny soratra masina. Isika nefa dia manaiky fa ny tenin'Andriamanitra dia le teny mitondra antsika ho amin'ny fahazavana sy fiainana ary lalana io fiainantsika. Koa dia androany ary ny fifandraisana arak'asa dia ny fifampitondrana mety eo amin'ny mpanompo sy ny tompo, eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Ny mpiasa manao izay azo atao indrindra amin'ny fo feno fitiavana, tsy toy ny filana sitraka, fa kosa manao an'izany amin'ny fotonan'ny tompo. Ary ny mpampiasa kosa dia izao manao ny marina mandrakariva sy izay mety atao amin'ny mpiasa na ny mpanompo izany. Andriamanitra anome antsika ny fahendrena, anome antsika ny fahanahy masina mba ahafahantsika mantanteraka izany taridalana napetraka Paoly izany, fitondraon-tena miendrika ny filazantsara izany. Andeha hivavaka antsika marana antsika izao dinika izao. Andriamanitra rainay ny an-danitra, misaotranao indray izahay fa afaka nandinika izany loha-hevitra manokana izany. Samy manana ny toerana misy anay aby izahay, ka aoka samy handray izay tandrify, aoka samy handray izany ampo, ka ny fanena masina mihitsy no hitarika anay anatanteraka zany araka ny sitraponao. Dia mitahi ny mpiasa rehetra androany, mitahi ny mpampiasa rehetra androany, aoka samy eo ambany fitantananao, eo ambany fitarianao ny tsirairay avy. Tononona sy angatana ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.